misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa noho ny fahasoavany dia notain'Andriamanitra ka velonaina ary afaka miaraka manompo an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Manaraka izany miarahabantsika rehetra izay manotrona zao fotoam-pivavahana izao, miarahabantsika rehetra ihany koa izay manaraka an'izao fotoana izao any amin'ny tokantrano misy anareo tsiraray avy amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook izany. Ny tompony hamangy antsika rehetra ary ho fahasoavana ho antsika indray ity fotoam-pivavahana izay hitondran'Andriamanitra antsika ity. Omena tompo ny voninahitra, andao hivavaka avy hatrany isika ka ametraka an'izao fotoam-pivavahana izao eo an-tanan'Andriamanitra ao indray lohantsika rehetra. Ry tompoandriamanitra io, ianao no lay Andriamanitra tsy tompon'izao rehetra izao. Misaotra anao zahay ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao, ary misaotra anao ihany koa ny amin'ny fotoan'androany izay nitondranao anay mba iray fo, iray fanahy, iray saina hiaraka nompanao zahay tompo. Apetraka ampilatananao zany ny fotoan'androany. Ho fahasoavana lehibe ho anay tokoa ty fotoam-pivavahana androany ity. Ny marary ho sitrana, ny manana olana ho vonjena, ary ny faniriny ny rehetra dia ho ataonao tanteraka tokoa amin'ity taona diavina ity. Afafinay amin'ny anaran'i Jesosy, ny rano Jesosy Kristy hoe ho aminay rehetra ho fandresena mezinezina ho anay. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana an'izany vavaka izany. Amen. Dia ho toizantsika amin'ny alalan'ny hira fiderana an'Andriamanitra ny fotoam-pivavahana izay fansokafana teo zany. Fa mialohan'izay nefa dia mba hozaraiko aminareo ty tenin'ny soratra masina ity, Salamo 5:100 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Anandratranao aho ry Andriamanitro mpanjaka sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy dera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehova ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana. Ny taranaka rehetra samy dera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Ny laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao magaga no ho saintsaingo. Ny hery ny asanao matahotra no ho teneniny olona, ary ny fahalebiazanao no ho lazaiko. Anonona ny fahatsiarovana ny aben'ny fahatsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao. Amen. Ira roa avy hatrany azy no entsika anoizana an'izao fotoam-pivavahana izao ho antsika rehetra, ho anareo tokantrano any, dia entana manokana ihany koa mba tena andray anjara hiderany tompo amin'ny alalan'ny hira, fa tsy sanatria hoe toy ny mpijery fety fotsiny ianao. Ka dia omeko andreto namana mpiara-miasa reto zany ny fitarihana antsika amin'izay hira anankiroa zay. Raso raha fahasoavana tompoko. Tady dio fanaizanaiza ngony androna telo amin'ny anarako Jesosy dia eo avony manatrika antsika eto Jesosy amin'izao fotoana izao inona ny zavatra mety mahazo anao, manana olana saribahana ve anao ary entina tsy sitrapanafody, teo afaka ve anao ny amin'izay rehetra zavatra mamatotra anao androany fotoana nafahan'ny tompanao. Tiako ianao hiaraka hira aminay raha ianao tirity amin'ny alalan'ny tirity hoe manatrika eto Jesosy tompo eto izy androany hitondra famonjena lehibe ho antsika tsiraray avy. Jesus nyanya biara kamrawa Manachike tu Jesús y tú, que tú dices Juan de, biumani no fa
raetunyanya avelawan se problem manebirebenao etu Jesus nyanya Ismana para wanawan etu Jesus nyanya Ismina wanawan etu Jesus nyanya Ismana wanawan etu Jesus nyanya Ismina betimetilan etu Jesus nyanya Ismana para wanawan etu Jesus nyanya Ismina wanawan etu Jesus nyanya Ismana wanawan etu Jesus nyanya Ismina betimetilan etu Jesus nyanya Yakaba ne darde amut Siana pakat sike Ramino na wadwanya De ulesu na usanya Zamina na ode sewa ni Kuna ijande manisha Kana chike wadiwo Lepataka nila nisha Yakaba ne darde amut Siana pakat sike Ramino na wadwanya De ulesu na usanya Bismana wala wana wadwanya Etu Jesus nyane Etu Jesus nyanya 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 Indro efa mitsangana eo am-baravarana hoy Jesosy ka mandondona raha misy mihaino feo ka mamoa varavarana dia hiditra ao aminy ary raha isakafo aminy androany Jesosy zavony ianao ampandrosana azy ao anatin'ny tokantranonao anatin'ny fonao afaka hitondra fiainam-baovao lehibe ho anao izy androany eto izy afaka hitondra fivoam-piainana lehibe ho anao zavony ianao dia ampandrosoa izy amin'izao fotoana izao fa hiasa mahery eo amin'ny fiainanao Soon it will
Fiana Miatona jai-jai-nai Ilanang nifunai Famalirima Ifanaceana Agumamenutan teraga Faetiana Sama-sama Afatsiana Itu jana fiainana Kuwawana tikwa Fale masino Mamikwijijana Java, Afatsiana, Jana Fiaina, Tuwawana Tigwa, Mane Masino, Mamikwijijana, Mane Masino, Mamikwijijana, Mane Masino. Dia raisika ho zava-dehibe zay fotoana fohy natokatsika niaraka nanompon'ny tompo tamin'ny alalany hira fiderana izany. Nampahery be moa ny tenin'ny ranabavy zay nitondra fitenenana teo fa manatrika antsika ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao a ny tompo Jesosy. Tena arabaky teny manatrika izy. Ary raha mino an'izany isika dia miasa fiainantsika izy. Miasa manasitrana, miasa mamonjy, miasa mamaolana, miasa mitondra fahasoavana amin'ny karazana. Enina dia ianareo any tokantrano azy manaraka zao fotoam-pivavahana izao dia raha mino dia miaraka aminareo eo ihany koa ny tompo Jesosy. Ary zany zavatra nambarako zany a dia ho amarin'ny tompo eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy isam-batan'olona sy isam-pianakaviana. Saorana ny tompo omena voninahitra izy. Amin'izao fotoana izao tsika dia andre ny tenin'Andriamanitra indray. Ataoko fa tokony vonina ianao. Tokony vonina ianao. Andaontsika anao hira anankiray a vitsy iry zay dia ho ambara ny tenin'Andriamanitra tompoko.
mioshanetwanta nifanaiju utafakabana minawa Tenyandriamanitra amizay zany isika dia omentsika toerana reto namany reto. Ny fampianarana na ny afatra entiko androany dia spesial ho antsika fiangonana kristianina. Noho izany mitaonantsika ao mba angila tsofina tsara ary indrindrindrindra ny andray an'ilay teny sy andeha arak'ilay teny. Amaky baiboly azy isika atao amin'ny Korintianina faharoa 5:1-20. Toy izao ny voasoratra: koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha
ireo efa tonga vaovao ireo. Aferako fakina le teny ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Eno tsara amin'izay aza zao afatra entiko aminareo zao. Na iza olona ka mino fa Jesosy no mpamonjy, mino fa Jesosy no Kristy, ary mino ihany koa fa Jesosy no tompo, na iza olona ka efa nandray an Jesosy ary efa nanome toerana azy ho ao anatiny, dia neken'Andriamanitra ho olony ary neken'Andriamanitra ihany koa ho zanany izany olony izany. Tena fahasoavana be nge zany ry havana malala zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao hoe ka ny fahotana sy ny eloka vitany rehetra na inona karazan'ilay fahotana na karazan'ilay eloka dia no Jesosy Kristy zay efa ninony sy zay efa noresiny, dia no fafan'Andriamanitra izany. No fafan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy sy ny raha nalatsaky Jesosy teo ambony azy fijaliana izany rehetrarehetra izany. Tena misy hery mahagaga tokoa ao amin'ny fahafatesany Jesosy sy ny rany Jesosy. Ary reto dia mampaheranareo hoe raiso nge reto tenin'Andriamanitra vakiko aminareo reto hoe Petera voalohany toko faharoa, zay ny vakitsika voalohany, raiso le izy. Petera voalohany toko faharoa, toy izao ny voasoratra, dia vakina eo amin'ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny andininy fa 5:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fa ho amin'izany no niantsona anareo fa Kristy azy efa nijaly amonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba anarahanareo ny diana, zay tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo ambavana. Raha notevatevaina izy dia tsy mba nanefateva, raha nijaly izy dia tsy mba nandrahoana, fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy nitondra fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana, ary ny diakapoka taminy no nasitranana anareo. Eo amin'ny 5:20 no tiako tsindrina kely. Ary izy Jesosy zany no nitondra fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho faty ny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Jaona indray ny vakitsika toko voalohany. Jaona toko voalohany dia vakina ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 13 toy izao indray ny voasoratra. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarana. Dia ireo izay tsy nateraky ny raha na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Dia somary tsindriko kely indray ny 12 manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izao sarobidy amin'Andriamanitra hitoerana na miatran'Andriamanitra antsika zay efa tonga ao amin'i Jesosy io, ka tsy maintsy ho avan'Andriamanitra izy, satria ireo olona efa tonga olon'Andriamanitra sy ireo olona efa tonga zanak'Andriamanitra no Jesosy, ireo ihany matsy no azon'Andriamanitra raisina ny tanana mandritra ny fahavelomany eto ambony tany. Ireo ihany, ary mbola ireo ihany koa no olona azon'Andriamanitra omena an'ilay fiainana mandrakizay sy eken'Andriamanitra hiditra ao amin'ilay toerana zay efa namboarin'i Jesosy mba ho vatan'ny olona rehefa mandao antitality izy. Tena arabaky teny mihitsy fa raisin'Andriamanitra ny tanana ny olona efa tonga ao amin'i Jesosy.
vavolombelona zany ny tenako tena vavolombelona arabaky teny mihitsy ny tenako iano inge ny teniny efa nataony Jesosy ato amin'ny Matthieu 2:20 dia ny 9:20 hoy izy mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anomenareo fitsarana raisany tanana zany le olona dia io voasoratra io no ho amarin'i Jesosy eo amin'ny fiainana. Jaona ndray 4:20 dia ny 7:20 zao ndray ny voasoratra ao fiadanana no avelako anareo ny fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao no fanomezako anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo ho raisiny atanany ihany koa zany le olona dia io fiadanan'Andriamanitra io no apetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'le olona mba ho fiainany mandritra ny androm-piainany eto ambony ty tany ity. Jaona ihany koa no vakitsika 10 dia ny 10 toa zao ny voasoratra ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono arandringana dia voly io lazainy io fa izao avy manana fiainana sady anana ny be dia be. Raisin'Andriamanitra ndraikitra ihany koa zany fiainan'ny olona le olona ka omeny fiainana sady fiainana be dia be ho re olona misy fahasoavana mihoatra noho zany ve tena arabaky teny ihany koa fa omen'Andriamanitra azy ny fiainana mandrakizay sy le toerana efa namboarin'i Jesosy ho antsika zanak'olombelona ataoko fa efa haintsika tsara le teny nataony Jesosy nataony Baiboly ao amin'ny Jaona 2:20 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra meno azy fanana fiainana mandrakizay. Ary toy izao ihany koa no voalazan'i Jesosy ato amin'ny Jaona 2:20 dia ny 1 ka hatramin'ny 7 toy izao voasoratra aza malahelo ho fonareo mino an'Andriamanitra ary mino akoho ao an-trano raiky misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndray ka handray anareo ho any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa noho izany rindry riavana malala isika rehetra izay manalika zao fotoam-pivavahana izao amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra dia miantso anareo rehetra zay mandre an'izao fampianarana sy izao afatra izao ny tenako mba ino an Jesosy Kristy tokoa ary ny andray azy ho tompo mpamonjy sy anome toerana azy ato anatsika satria voalohany hoy tianao tianareo tiantsika rehetra zay mandre zao afatra izao ny tompo'Andriamanitra tsy tofo tena tiany ny olombelona rehetra zay marimarina kokoa. Romana 5:10 moa dia zao voasoratra hoe fa Andriamanitra nampiseho fitiavana atsika ary ky voasoratra ambany io hoe Andriamanitra nampiseho fitiavana atsika fa fonombola mpanoty isika fonombola olo zao tontolo zao tsika fonombola toa anaty fahotana isika dia maty namonjy atsika teo ambony azo fijaliana Jesosy Kristy. Faharoa tian'Andriamanitra porofona amintsika zanak'olombelona rehetra zay mino azy sy mino zanany ny teniny ato anatin'ity Baiboly ity. Tian'Andriamanitra porofona fa marina ny teniny nataony sady tanteraka. Vavolombelona famarina zany akoa ny tenako zay mitondra zao tenin'Andriamanitra zao fa izao anefa tandremo tompoko ny mamita tena tandremo ny mamita tena ho iaho satria tsy misy azon'Andriamanitra tao andraisana an-tanana anao ary tsy misy azon'Andriamanitra tao ihany koa anomezana anao an'le fiainana mandrakizay raha toka tsy mbola niova arabaky teny ianao zay milaza hoe efa nino an Jesosy na zay milaza hoe efa nandray an Jesosy sy zay efa manana an Jesosy. Tokony ho tanterako fiainantsika mantsy lay Korintiana 2:5
andifafita ambe folo hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha ndreo efa tonga vaovao ireo. Zava-dehibe ny mino, zava-dehibe ny manaiky an' Jesosy, fa mbola zava-dehibe ambonin'izany ianao natsapa hoe novan'Andriamanitra ny fiainanao. Zany nge no antony natonga an' Jesosy ny teny zao teny zao ato amin'ny Matteo 7:20 ataoko fa teny fampiasan'ny olona be dehibe mihitsy izy ity fa hovakiko aminareo nge le voasoratra Matteo 7 dia ny 2:20. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao sitrapony raika io zay ny an-danitra. 2:20 maro no amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao fa izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao fa izahay. 2:20 ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Zava voasoratra araka ny voalasan'ny Baiboly mantsy fa ny olona efa tonga olon'Andriamanitra sy ny olona efa tonga zanak'Andriamanitra dia olona natao anana toetra sy toe-panahy vaovao. Anana toetra sy toe-panahy tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Ny filasan'ny Baiboly azy dia izao: voalohany ny olona efa tonga olon'Andriamanitra, ny olona efa tonga zanak'Andriamanitra dia antsoina hoe fanasiny tany izy ary fahazavan'ny zao tontolo izao. Andao vakitsika zay teny zay Matteo 5 dia vakina ny 9:17 ka hatramin'ny 9:20. Ianareo ny fanasiny tany, fa raha ny fanasina tonga matsatso, inona indray no asirazy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy, fa rina ny velany ka hotsan'ny olona. Ianareo ny fanasiny zao tontolo zao, tsy azo ofenina zay tanàna miorina ao tapo-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandretra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany. Aoka zava io masiny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany rainareo zay any an-danitra. Dika zany dia zany riavana malala dia izao aheno tsara fiangonana kristianina atsika. Amin'ny mahafanasiny tany ny olon'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra dia tsy mety raha toka matsatso izy. Fa raha matsatso izy dia tsy misy heriny anaovana na inona ny amintsika. Ary raha matsatso izy dia tsy maintsy ariana any ivelana. Zay nge le voalaza amin'ny 2:17 hoe ianareo no fanasiny tany. Isika fiangonana kristianina io lazainy Jesosy io. Fa raha ny fanasiny tany no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy mahasira azy, tsy misy herina anaovana azy na inona intsony izy, fa inona no atao? Ariana any ivelany izany olona izany ka hotsan'ny olona. Dikany ihany koa dia izao, amin'ny mahafahazavana ny olon'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy maneho an'izany fahazavana izany eo masiny olona rehetra izy. Ny filazan'i Jesosy azy dia izao ihany koa: tsy azo ofenina ho Jesosy ny tanàna izay miorina eny an-tapo-tendrombohitra, fa tsy maintsy aseho miariary mba ho hitan'ny olona rehetra izy. Tsy azo atao ihany koa ho Jesosy ny mametraka jiro any ambany vata famarana, fa tsy maintsy aseho eo amin'ny toerana ray izy mba hitondra fahazavana amin'izay manodidina azy. Zay ny voalaza amin'ny 2:17 sy hatramin'ny 2:20: ianareo fiangonana kristianina no fahazavana zao tontolo zao ho Jesosy. Tsy azo ofenina zay tanàna miorina eo an-tapon'ny tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandretra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany.
andiny fanabe folo oka zavy eo masiny olona toy zany koa ny fahazavanareo ry fiangonana kristianina mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany rainareo zay any an-danitra riavalo tsy maintsy asehontsika mandritra fahavelomantsika eto ambony ty tany ity ny mahafanasiny tany itsika sy ny mahafazavany zao tontolo zao antsika didiny tompo Jesosy mihitsy mba tena hoarak' zany ny fiainatsika sy raray avy dia isika zay antsoina hoe olon'Andriamanitra sy isika zay antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Faharoa, ny olona tena olon'Andriamanitra sy ny olona efa tonga zanak'Andriamanitra ihany koa dia antsoina hoe olom-baovao. Antsoina hoe olom-baovao. Zay le Korintiana faharoa toko 5:7-10 ilay nivakitsika terem-boalohany hoe koa raha misy olona ho amin'ny Kristy, raha misy olona efa tonga amin'ny Jesosy Kristy dia olom-baovao izy, lasa olom-baovao izy. Le zavatra niainany teo aloha, le fempiainany teo aloha amin'ny majiniky lisazy amin'ny maha-olo zao tontolo zao azy efa lasa tanteraka tsy natao hita intsony fa hoy ny volasa Baiboly hoe efa tonga olom-baovao ireo. Tonga olom-baovao izy normal be satria nahoana? Satria Jesosy Kristy zay ninony, Jesosy Kristy zay nekeny, Jesosy Kristy zay efa nampandrosoa ny toetra ao anatiny. Zany Jesosy zany no efa nitondra ny fahotany rehetra, nitondra ny heloka vitany rehetra tamin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy sy ny tamin'ny alalan'ny rany nalatsaka teo ambony azo fijaliana. Eno inge ny voasoratra ato amin'ny Jaona voalohany, arao tsara fa io voasoratra ambany io ny voalaza. Jaona voalohany no vakitsika toko 7 dia arao tsara ny voasoratra manomboka amin'ny 5. Ary fantatrareo fa Jesosy no naseo anaisitra ny ota. Jesosy zany no nomen'Andriamanitra antsika mba anaisitra ny ota. Ary tsy mba misy ota ho aminy. Zay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota. Zay rehetra manota dia tsy nahita na nalala azy. Anaka, azavela isa mitaka anareo zay manao marina no marina, eny marina tahaka azy. Zay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany. Izao no nisehony zanak'Andriamanitra dia nandrava ny asan'ny devoly. 7. Zay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny vony mitoetra ao anatiny. Ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Averiko vakina ihany le 7. Zay rehetra naterak'Andriamanitra tsy manota satria ny vony mitoetra ao anatiny. Ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Mazava be ny voasoratra ny avana malala. Zany rehetra zany no tokony ho fiainatsika mahafiangonana kristianina atsika. Ka nankariary io, nantakonana io, dia zay mihitsy ny tokony ho fiainatsika amin'ny mahafiangonana kristianina atsika velona eto ambony ty tany ity. Ka ny fantaniana petrako dia zao. Efa tonga olon'Andriamanitra tokoa ve zany ianao? Efa tonga zanak'Andriamanitra arak'ilay Jaona toko 1:12 ihany koa ve ianao? Zay zany fantaniana apetrako amintsika rehetra dia anjarantsika no mamaly. Fantaniana faharoa, efa tsapanao ary efa hitan'Andriamanitra tokoa ve fa efa tena fanasiny tany ianao ary efa tena fahazavany ty zao tontolo zao ty tokoa. Zay ve ny fatsapanao ny fiainanao ankehitriny? Zay ve ny fahitan'Andriamanitra anao amin'izao fotoana izao? Fantaniana fahatelo, efa niova olom-baovao arabaky teny tokoa ve ianao? Ka le fiainanao teo aloha efa lasa tanteraka. Na inona zany fiainanao teo aloha zany? Fa ankehitriny efa tena hoe vaovao. Efa zany tokoa ve ianao? Zava-misy mantsy riavana dia zao. Hatramin'ny andron'ireo apôstôly ary hatramin'izao dia tsy arak'izany ny fiainan'ny kristianina
maro, ny fiangonana maro. Tsy hita mihitsy ny mafana sy ny tany na ny mahafazavana zao tontolo zao azy. Ary tsy hita ihany koa hoe efa tonga olom-baovao izy, satria le fiainany miaina teo aloha ihany no indro fa mbola hitany sy hitany olona, hitany manodidina azy fa mbola fiainany mandraka ankehitriny. Zava-misy zany ry havana malala. Rehefa tonga am-piangonana le olona, na hoe rehefa tafaraka samy kristianina le olona, dia tena olon'Andriamanitra tokoa izy. Tena olon'Andriamanitra, mahay mifandray amina kristianina, mahay miresaka amin'ny resaka kristianina. Fa rehefa tafaraka amin'ireo olona zao tontolo zao kosa izy, dia eny amin'ny tranga lasa gentilisa fiainana, lasa manana fiainana tahaka ny olona zao tontolo zao, mbola manao tahaka ny fanaon'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ty, dia ireo olona izay mbola lavitra an'Andriamanitra. Zava-misy zany ry havana malala. Ka izay indrindra no antony ty afatra androany izay ampitondrain'Andriamanitra ity. Miantso antsika tsiraray avy isambatan'olona Tompoandriamanitra. Miantso antsika rehetra izy hoe ianareo izay efa nino an Jesosy, ianareo izay efa nandray an Jesosy, ianareo izay efa manana an Jesosy mitoetra ao anaty, dia hoy ny Tompoandriamanitra amintsika rehetra androany. Amin'izao andro farany izao, dia asehoy ny maha-olon'Andriamanitra antsika sy ny zanak'Andriamanitra antsika. Tena asehoy ara-baky teny zany. Averiko indray le teny nataon'i Jesosy. Ianareo Jesosy no fanasin'ny tany, ianareo Jesosy no fahazavany ty zao tontolo zao ity. Dia tena asehoy ara-baky teny zany eo amin'ny fiainanao. Ho Jesosy ihany koa, ianareo no efa nomena le fiainana vaovao, dia asehoy ihany koa zany fiainana vaovao zany naiza ny toerana misy anao. Ome voninahitra Andriamanitra amin'ny alalany fisianao velona eto ambony ty tany ity. Zao nge ny tian'Andriamanitra atongavana anankiray hoe amin'ny alalantsika fiangonana kristianina no amonjena olona be dia be zay mbola eo an-tanany devoly amin'izao andro faran'izao. Sika no tian'Andriamanitra atao fitaovana amonjena ny olombelona maro eto ambony ty tany ity. Zay matonga tenin'Andriamanitra, matonga teny Jesosy milaza hoe raha ny fanasina tonga matsatso, inona moa zany no asira azy, atao inona moa zany izy, tsy misy lavana azy, ary inona ny velana izy, dia ho tsan'ny olona. Raha isika zay natao hoe fahazavana no tsy mahazava akory, dia atahoana moa zany, ampiasaina ho amin'inona? Ry havana malala, andro faran'izao manana tanjona lehibe Andriamanitra amonjena olona faran'izay maro indrindra, ka isika no tian'Andriamanitra fitaovana, isika fiangonana no tian'Andriamanitra ho ampiasaina amin'izany. Mino aho fa voarainao tsara ny afatra zay nampitondrain'Andriamanitra ahy ho antsika tsiraray avy isambatan'olona. Andao azy isika amin'izao fotoana izao hanokana fotoana hanaovana vavaka. Dia ny vavaka fotsika isika dia hanamafy ny contrat amin'ny Jesosy. Fa isika tena mino azy, isika tena mandray azy, isika tena manome toerana ho azy ataonatsika isan'andro. Dia andao anaovantsika fifonana, zay ihany koa mantsy no atao hoe fanavozana contrat amin'ny Jesosy. Fifonana, fibebahana ny amin'ny zavatra ratsy zay niainantsika. Raha tsapanao fa tsy tena fanasiny ianao, tsy tena fahazavana zao tontolo zao ianao, tsy hita hoe olombavao ianao, dia andao hifony, andao hibebaka.
andriamanitra vonina miala heloka atsika raha tena iaika fahotantsika isika raha tena tapa-kevitra fa tena iverina amin'ny fiainana tian'andriamanitra ho fiainantsika fiangonana kristianina isika andao hivavaka avy hatrany ary isika ry andriamanitra ary any malalo misaotra anao sy makasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa no fahasoavanao lehibe dia afaka nandreny teninao zahay tamin'ity androandroany ity teny natokanao ho anay fiangonana kristianina miantso anay tokoa ianao andriamanitra mba hipetrahanay eo amin'ilay toerana izay nametrahanao anay dia ilay toerana amin'ny maha-olon'andriamanitra amin'ny mahazanak'andriamanitra dia tsy ino zany fa izahay fanasiny tany izahay fahazavana zao tontolo zao izahay efa tonga olom-baovao ka ovavolombelona naizanaiza ny toerana misy anay omenanao andriamanitra ny dera sy ny atsara ny voninahitra fa tena hiaso amin'ny fiainanay tokoa ianao fa izahay dia vonina hanolotra ny fiainanay sy hanamafa ny contrat nay aminao Jesosy io omenanao ny dera sy ny atsa ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amen zay zany ny afatra nentina ho antsika tamin'ity androany ity ka ny dera sy ny voninahitra ny ho an'andriamanitra ireriana hivavaka ho anareo indray amin'izao fotoana izao dia ianareo izay marary zao no vaovao mahafaly etoko anareo raha tena olon'andriamanitra ianareo raha tena zanak'andriamanitra ianareo dia azo antoka fa tsisy afaka nakana an'andriamanitra tsy to tsy hanasitrana anao zay marary tsy misy masakana an'andriamanitra tsy anafaka ny aretina na ny fanentanana eo amin'ny tenanao ka dia apetrao eo amin'ny fonao tananao na apetrao fatra misy marary fa hivavaka anareo raha eo mbola mivavaka ihany ao amin'izao fotoana izao ho an'ny olona rehetra zay marary tompoandriamanitra tsy to noho ny amin'i Jesosy Kristy maty teo ambony azy fijaliana nandatsaka ny rano teo ambony azy fijaliana lokapohina ho fanafoty fanasitranana anay noho ny amin'izany rehetrarehetra zany mandrafo amin'ilay olona marary ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny marary rehetra esorina ny herinyeretina didina reo fanahy mahafarofy hiala zato isan-jato amin'ny tenan'ny olona zay miandrandra fanasitranana amin'ity androandroany ity ary no famindrapona ho Andriamanitra dia inoko fa omenao ny olona zay marary ny fanasitranana satria ianao no azo dera ianao no azo voninahitra ny amin'izany fanasitranana magaka ataonao zany misaotra tompo Andriamanitra misaotra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen ny tompany amagy atsiraray avy tanan'Andriamanitra ny hoe ho amintsika isam-batan'olona izany hotosantsika indray ny fiderana tompo amin'izao fotoana izao mangataka andreto namantsika reto mba androso avy hatrany anao hira anankiray dia aorinan'izay hiry zay dia iroso hivavaka indray ny tenako hivavaka ho an'ny zao Madagasikara na zao firenena malagasy misy antsika izao misy matoky isika fa mafiangonana kristianina antsika amaolon'Andriamanitra mahazanak'Andriamanitra dia iainao antsika Andriamanitra satria efa nateny nataony zany antsoa iaho dia hovaliko ianao ka mpisehoko zavatra lehibe sy sary-patarina zay tsy fantatrao zay tsy takatra sy anao io voasoratra io Jeremia 3:7 fatelo izany ira ray nataontsika dia hivavaka ho an'ny Madagasikara hivavaka ho an'ny firenena malagasy isika Chove, se metti a
ianao no tsy mba manateny azo famonjena zafany ianao hoe niojano sy ovogiza ho mandraky izay satria lazaiko anao fa ny olo marinao iany no vonjena fa ny olo ny satana tsy roforongony dia fono anjarany uaizay anao urendika vesai arkasha yumana yanao yumana famula si fantasha kapenya dalan sinyude favita na washiza si uve yanao pandemi beba sawani wiza waizari yanao urendika vesai akasha yumana yanao yumana famula si fantasha kapenya dalan sinyude favita na washiza si uve yanao fandemi beba sawani wiza ataoko fa zava-dehibe eo mason'Andriamanitra raha miray fo miray fanahy miray hevitra isika fiangonana kristianina tsy anareo zay manotrina zao fotoam-pivavahana zao ihany akory no atsonao amin'izany fa ny rehetra mihitsy hivavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenena malagasy ho an'ny mponina rehetra ho aminy mba Andriamanitra mindra fo ka amonjy an'ity firenena malagasy misy atsika ity tsy kivy isika na dia mbola latsika katerena azy ny firenentsika fa Andriamanitra dia antenaintsika fa hiaino izy dao hivavaka atsika ry Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia ndreto izahay fiangonanao lay olonao lay zanaka nateraka tao amin'i Jesosy miray fo miray hevitra miray saina miaraka manao vavaka ho an'ny Madagasikara ho an'izao firenena malagasy misy anaizao Tompoandriamanitra mino zahay fa noho ny amin'i Jesosy Kristy zay maty ho an'ny mpanota rehetra maty teo ambony hazo fijaliana dia miainona ianao ka mindra fo amin'izao Madagasikara amin'izao firenena izao ary mimponina eo aminy ka na dia mbola latsika katerena ry zahay dia tsy kivy fa manatena ny famindraponao sy ny famonjena lehibe ataonao ho anay amin'ity taona diavinay ity ary androany amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia fafika amin'ny anaran'i Jesosy ho eto amin'ity Madagasikara ity lay raha dia ny rano Kristy Jesosy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana afafinay izany entinay mamonjy amin'ny Madagasikara entinay manolotra ny fahavalo entinay mitondra famonjena ho an'ity firenena malagasy misy anay ity omenanao ny tera sy ny aja tompo ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka misaotra ray malala halleloia amen ny tompo izany amangy an'izao Madagasikara zao na zao firenena malagasy misy antsika izao mbola nahira anankiray indray isika dia ao anatin'izany no tatazana ny fanatitra dia le fanatitra fanaotsika rehefa manompo an'Andriamanitra isika asa diny ihany koa ny manokana ny ampafolony zay nitahin'Andriamanitra anao fiainanao anatin'ny baiboly zany fampianarana ny baiboly zany
na notahiny ianao nambiny ianao nataon'Andriamanitra nandray fahasoavany ianao dia atokany ny ampafolony fa izany no mbola hitahin'Andriamanitra anao aoriana ka dia taty arantsika zay ao anaty ty hira iarantsika manao ity. Azuvo uma vida, mas isso viene a te Azuvo lilai, mas muito fanai. Easy panzak, tu bunilake. Easy la senda mandal, uru favar. Lilai maye, tu buniere, easy nuanai. Lilai malaza, tu buniase, panzakanai. Lilai maye, tu buniere, easy nuanai. Lilai malaza, tu buniase, panzakanai. Azuvo lilai, mandalong ni tanane. Azuvo lilai, malazang pagagane. Easy pansak, tubo nilage. Easy la sinda mandag, urong favar. Lilai mayere, tubo niere. Easy nuanai. Lilai malaza, tu buniase, panzakanai. Lilai maere, tu buniere, easy nuanai. Lilai malaza, tu buniase, panzakanai. Tira silaza wanawe, irisiaza mandrakisai. Tira silaza wanawe. Lilai maere, tu buniere, easy nuanai. Lilai malaza, tu buniase, panzakanai. Lilai maere, tu buniere, easy nuanai. Lilai malaza, tu buniase, panzakanai. Tira silaza wanawe, erisiaza mandrakisai. Tira silaza wanawe. Lilai maere, tu buniere, easy nuanai. Lilai malaza, tu buniase, panzakanai. Lilai maere, tu buniere, easy nuanai. Lilai malaza, tu buniase, panzakanai. Dia isorana moa ny tompo zay namagy atsika mba atokatsika anome amin'ny finoana sy amin'ny fatokina. Tompany amagy atsika arita ny fiainatsika rehetra tompoko. Efa amaraparana ny fotoana zay niarantsika teto isika fa amin'izao fotoana izao indray dia andaotsika rehetra
anao vavaka ho an'ny fiangonana kristianina rehetra manerana ny Madagasikara, manerana ty firenena misy antsika ity, mba iseho miariary ny mahafanasy ny tany azy sy ny mahafazavany zao tontolo zao azy, ary mba ho arabaky teny tokoa hoe olona miova izy, olona miova fo, ka tsy lay fiainany tea oloha intsony zay niainana fony izy mbola olo zao tontolo zao no ho hita eo amin'ny mandrisy ny androm-piainany-drehetra, fa tena hoe le fiainany Jesosy. Zay zany mivavaka iarahantsika manao, dao hivavakatsika tompoko. Ry Tompoandriamanitra io amin'izao fotoana zao dia andreto indray zahay miaraka mivavaka mamindra fo aminay fiangonana kristianina rehetra manerana Madagasikara ianao, aoka amangy ny fiangonana tsiraray avy ianao tompo, ka ho tonga eny aminay ny herin'Andriamanitra mamabo ny fonay sy ny sainay, ka napakevitra izahay ny toetra tsara ho anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana an Jesosy, ary ho asehana miariary manomboka izao ny mahafanasy ny tany anay sy ny mahafazavany zao tontolo zao anay. Tompo, ainao ataony zavatra rehetra, ainao tanterahana ny zavatra rehetra, ary matoky ny herinao ao, matoky ny fahagaganao ao, zay miasa misaotra Andriamanitra, teraina mandrakizay mandrakizay ianao, misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia amarana ny fotoam-pivavahana zany isika, fa mbola anao era anankiray dia orina zay dia hotsofina rano ianareo mba ho eo aminareo ny tanan'Andriamanitra. Hira ray zany no iarantsika manao. Sienao malairana Jesosy kama vitaze Tempisira sienao malairana Jesosy kama vitaze Tempisira sienao malairana Jesosy kama vitaze Tempisira sienao malairana Jesosy kama vitaze Lela imaheri lela imalasa Jesosy tukuranare Lela imalas, Jesosy tukulainare. Lela imalas, Jesosy tukulainare. Lela imalas, Jesosy tukulainare. Kivi baba, asa kivi nene, Jesosy kama vitaze. Asa kivi baba, asa kivi nene, Jesosy kama vitaze. Asa kivi baba, asa kivi nene, Jesosy kama vitaze. Asa kivi baba, asa kivi nene, Jesosy kama vitaze. Lela imalas, Jesosy tukulainare. Lela imalas, Jesosy tukulainare. Lela imalas, Jesosy tukulainare. Lela imalas, Jesosy tukulainare.
tompolainare lehilahy mahery lehilahy malaza jesosy tompolainare lehilahy mahery lehilahy malaza jesosy tompolainare lehilahy mahery lehilahy malaza jesosy tompolainare ivavaka isotra andriamanitra sika tompoko ry tompandriamanitra rany malalo misotra anao fa fitaosama tsara ny fitoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity ary amin'izao fimarana an'izao dia mitondra tsodrano aho ho an'ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny famindrapon'Andriamanitra lehibe ho aminay tsiraray avy ho amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana ny Madagasikara ary ho amin'ity firenena malagasy misy anay ity tsofina rano ahery aminay ny tanan'Andriamanitra na amin'ny andro na amin'ny alina ny tera sy ny atsara ny voninahitra atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina amen dia mirary soa mirary fahasoavana ho antsika rehetra tompoko